Miarabanao manaraka an'izao fizarana izay atao eto Mampahery mizara izao indray. Androany tsika dia mbola hanohy ny lohahevitra mikasika ny fiverenan'i Jesosy Kristy fa ny amin'ireo faminaniana sy ireo famantarana indray no resahantsika. Marina fa tsy ho voaresantsika eto avokoa ny faminaniana rehetra sy ny famantarana rehetra mikasika ny andro farany fa izay manodidina n'izao vanim-potoana misy antsika ankehitriny izao no andeha ho resahantsika. Etỳ am-piandohana dia tena mampirisika anao ary mamerina mihitsy averimberiko foana ny hoe mahazo mamaky ny Baiboly mahazo mandinika ny soratra masina sy ny ten'Andriamanitra satria tena ilaintsika izany amin'ny fitombontsika ara-panahy, amin'ny fitombontsika amin'ny finoana ny Andriamanitra izay inoantsika ary indrindra tena ilaintsika izany satria izao vanim-potoana misy antsika ankehitriny izao tena mirongatra ny mpamina ny sandoka sy ny mpampianatra sandoka. Aza mianina fotsiny hoe olona efa fantatro iny, olona mampianatra sy mitory ny filazantsara, mitory ny ten'Andriamanitra amiko iny, mampianatra ny ten'Andriamanitra amiko iny dia izay rehetra teneniny dia inoko fa manana finiavana handinika ny soratra masina tahaka nataon'ireo kristiana tao Berea rehefa nitoriany Paoly apôstôly sy ny namany ny filazantsara izy ireo dia tsy nionona tamin'izay fa nazotona handinika hoe izany tokoa ve ny ambaran'ny soratra masina, izany tokoa ve ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tena manana an'izany satria tombony ho antsika ny fahalalana ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy fa tena anisan'ny fiadiana lehibe ampiasain'ny Satana ny famitahana amin'izao andro farany izao. Ataon'ny Satana izay ampisavorivory ny olona tsy fantatra intsony hoe inona ny marina, inona ny diso. Fa Jesosy Kristy kosa nefa efa niteny fa rehefa mangataka ny fanahy masina isika, mangatà dia ho mena ianareo izy, dondony dia ho voana ianareo, fa ny fanahy masina hoy Jesosy Kristy no mitarika anareo ho amin'ny marina rehetra. Tena angatao ny fanahy masina hitarika anao amin'ny marina rehetra rehefa mandinika ny soratra masina ianao sy miaino ny zavatra izay toriana aminao, na ny zavatra izay torianay eto sy zarainay eto aza dia tena anitanako anao mihitsy hoe ampitaha ao amin'izay voalaza ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra hoe izany tokoa ve noho izy. Akatoko iny fonoteny iny fa hiverina isika ato amin'ny fizarana dia andehantsika hijery ny bokin'i Daniela toko faharoa. Ity bokin'i Daniela toko faharoa ity dia ho fitiniko fa tsy ho vakiako fa anasako anao ny hamaky azy. Nanofy ny mpanjakan'ny Babilôna Nebokadnezara, nanofy nahita tsangan'olona izy, statue izany. Dia rehefa nifoha izy ny maraina dia raiky tahotra no nofy izay hitany. Fa saingy izao nolazainy fa tsy tadidiny ny nofy izay hitany. Dia nampiantso an'ireo manana fahendrena tao amin'ny fanjakana izy mba ilaza aminy hoe inona ilay nofiny dia inona no heviny. Rehefa tonga ireo manana fahendrena dia niteny hoe tena tsy mety mihitsy, tsy zavatra tena tsy possible mihitsy ny anambaranay aminao ny nofinao, fa tenenao aloha ny nofinao dia holazainay aminao ny heviny. Tezitra ny mpanjaka dia namoaka didy izy hoe ay rehefa tsy teny amiko nareo hoe inona ny nofy izay nataoko sy hanome ny fanazavana dia ho vonoko nareo. Namoaka didy izany izy. Rehefa nandrean'izay Daniela dia nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ary dia namen'Andriamanitra azy ny fahitana ny nofy izay nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara sy ny hevitry ny nofy. Dia Daniela izany najoron'Andriamanitra teo anatrehan'ny mpanjaka sady ilaza ny nofy izay hitan'ny mpanjaka no ilaza ny heviny. Nofy izay hitan'ny mpanjaka dia milaza ny amin'izay zavatra hitranga manomboka eo amin'ny fanjakany ka mandrapatonga aty amin'ny farany, aty amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'i Jesosy Kristy izany. Izany hoe mikasika ny andro farany manomboka eo amin'ny fanjakan'i Nebokadnezara mandrapatonga aty amin'ny andro farany izany ny nofy izay nomen'Andriamanitra Nebokadnezara. Nofy ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, faminaniana ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ny nofy izay azony Nebokadnezara mpanjaka izany. Isika tany aloha niresaka hoe misy ny faminaniana nomen'Andriamanitra ho an'ny firenena rehetra ankoatran'ny Israely dia ny faminaniana ho an'ny Israely dia ny faminaniana ho an'ny fiangonana. Isan'ny faminaniana ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izany ity nofin'ny Nebokadnezara mpanjaka ity. Ho an'ny Israely indray Jesosy Kristy tao amin'ny Matthieu toko 4:20
rehefa miresaka ny andro farantsika dia tsy maintsy miresaka ny Matthieu 4:20. Rehefa nandinika nijery ny tempolo teo ry zareo izy sy ny mpianany dia niteny Jesosy Kristy eo amin'ny Matthieu 4:20 hoe ho ravo io tempolo io ary tsy misy vato avela hifanongoa eo ozy. Zany faminaniana nomeny Jesosy Kristy zany tsy hoe Jesosy Kristy akory no nilaza azy voaloha fa faminaniana efa nomen'Andriamanitra ny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha zany. Hitantsika zany Isaia 4:20, hitantsika zany eo amin'ny Jeremia 4:20 ary Salamo 7:70 milaza ny faharavan'ny tempolo io dia no mamfisin'i Jesosy Kristy izy teto, dia izay tokoa no tena tanteraka. 20 taona tao aorian'ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra dia tonga ny miaramila Romanina nanafika an'i Jerosalema ary dia nandory ny tempoly izay feno fanaka vita amin'ny volamena, dia nitsonika ny volamena rehefa nidorana ny tempoly ary dia navadika ireo miaramila Romanina ireo ny vato tsy nisy ny fanongoa mba ahafahan'izy ireo maka ny volamena. Dia tena tanteraka arabaky teny ty tenin'i Jesosy Kristy ty teto ary ny faminaniana rehetra izay nomen'Andriamanitra dia tena tanteraka arak'izay nampilazan'Andriamanitra azy arabaky teny amin'ny antsipiriany mihitsy. Ny faminaniana ho an'i Israely zany ny faharavan'ny tempolo iny mazava ho azy fa faminaniana ho an'i Israely ihany koa ny amikasika ny andro farany dia ny faharavan'ny firenena Israely. Ny Baiboly rehefa miresaka aviavy dia fanoharana momba ny aviavy dia Israely izay ny ao ambadik'izay. Jesosy Kristy any amin'ny Marka 1:2-5:20 dia nanozona aviavy, nisy aviavy anankiray saika andeha haka voany teo dia rehefa tsy nahita voany izy dia nozonony ny aviavy. Faminaniana manambara ny faharavan'ny firenena Israely izy iny. Ty faminaniana manambara faharavan'ny firenena Israely ty joelam-paminany koa dia nomen'Andriamanitra an'izany eo amin'ny Joela 1:7. Ezekiela-paminany ihany koa dia nahita ny faminaniana io Ezekiela 7:30 ny taolana maina zany Israely izay firenena rava. Dia tena tanteraka tokoa io faharavan'ny firenena Israely io satria rehefa rava ny tempoly potika Jerosalema nipotehan'ny miaramila Romanina taty amin'ny taona 70 tao aorian'ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra, izay faharavan'ny tempoly sy ny faharavan'i Jerosalema izay dia mbola nanomboka teo zany tsy hoe tonga dia rava teo ny eo akory ny firenena Israely fa nanomboka ny arava tsikelikely amin'izay ny firenena Israely nanomboka nisy jiosy niala tao amin'ny firenena paritaka taty amin'izao tontolo izao. Mbola nisy andro nijana tao niezaka nanohitra ny Romanina zany fa tonga taty amin'ny taona 330 ka hatramin'ny 530 taty nisy an'ilay amperora tao hoe Adrien. Io amperora io dia inona ny zavatra nataony? Naka olona avy aty amin'ny firenena hafa izy nalainy dia napetrany tao a Jerosalema entiny ampisehoana ny fanjakana zany satria ny jiosy nisy fanoherana be any Romanina zany tamin'izany fanjakana Romanina nataon'ny jiosy izay mbola tavela tao a Israely. Dia naka olona avy aty amin'ny firenena hafa izy napetrany tao Jerosalema dia tsy navela niditra tao Jerosalema intsony ny jiosy nanomboka teo ary dia novainy koa ny anaran'i Jerosalema tsy nataony hoe Jerosalema intsony. Dia nanomboka teo zany dia niarava tsikelikely ny fiandrianan'ny firenena Israelianina. Ny afara tamin'ny tena faharavana tanteraka moa zany satria rehefa miantso an'iny taty aoriana dia rehefa miantso an'iny faritra iny ny izao tontolo izao dia tsy firenena Israela intsony ny fiantsoana azy fa firenena Palestina. Anisan'ny fototry ny olana hatramin'izao io izany zavatra izany dia faminaniana ihany koa nefany tanteraka ny amin'ny faharavan'ny Israely zany. Naharitra teo amin'ny 2000 taona teo ny faharavan'ny firenena Israeliana, zany hoe tsy nanana ny fiandrianana intsony satria tsy mipetraka teo amin'ny tany intsony ny Israeliana, ny jiosy zany tsy nampiasa ny volana intsony. Tsika zao ny volantsika ariary
ny volan'ny israelianina shekel tsy nampiasaina ntsony zany, ny maramila israelianina tsy nisy intsony. Zay rehetra mikasika ny fiandrianan'ny firenena zany tsy nananany Israely intsony nanomboka teo a, satria ny firenena ny faritra nisy azy aza natsoina hoe Palestina, de niparitaka eraky ny zao tontolo zao ny jiosy a, nisy ihany ny jiosy fa tena vitsy kely sisa ny jiosy nijanona tao amin'iny faritra iny a, tamin'ny faritra iny Galily iny zany zareo no tena nijanona. De naharitra teo amin'ny 2000 taona tsy nisiny zany hoe firenena Israely, tsy nitonoana tetỳ ambonin'ny tany intsony zany firenena Israely zany fa natao hoe Palestina. Fa Andriamanitra nanome faminaniana ny mpaminaniny. Isaia mpaminany ohatra dia nahazo an'izany faminaniana izany ny amin'ny iverenan'ny Israely ho firenena indray ao amin'ny Isaia 4:2-9. Ezekela ihany koa dia nahita ny faminaniana io ao amin'ny Ezekela 7:30 dia ny 2:12 milaza ny amerenan'Andriamanitra indray an'ireo jiosy izay niparitaka eran'izao tontolo izao hiverina eo amin'ny faritra Israely io ihany. Ny Ezekela 7:30-5 ihany koa dia manamafy an'izay. Fa ty Isaia mpaminany 4:12-9 ty dia tena nilaza mihitsiny hoe miteny Andriamanitra hoe misy firenena nateraka ao anatin'ny ray andro ve? Faminaniana izy io na dia ohatran'ny fanontaniana aza nataon'Andriamanitra. Faminaniana nomen'Andriamanitra ny Isaia milaza ny fomba haterahan'ny Israely ho firenena indray, dia tena izay tokoa ny tanteraka tamin'ny 14 May 1779 fa tao anatin'ny ray andro monja no nanapahana hevitra fa hiverina ho antsoina hoe Israel iny faritra nisy natsoina hoe Palestina nandritra ny 2000 taona iny zany, 2000 taona teo eo iny. Dia nanomboka teo dia niverina zany a, ny fiandrian'ny verina tsikelikely ny fiandrianan'ny Israely izay hitantsika amin'izao Israely tena anisan'ny firenena matanjaka amin'ny lafiny zavatra betsaka, amin'ny raha ny miaramila anisan'ny firenena matanjaka izy, na ny toe-karena anisan'ny firenena matanjaka izy, tena niverina tanteraka ny fiandrianan'ny Israely a, tanteraka ny faminaniana izay nomen'Andriamanitra zany a, ny amin'ny iverenany indray ho firenena. Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo 4:2-5:30 dia ho vakiko kely aminao ty. Hoy Jesosy hoe Matteo 4:2-5:30 ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka fantatrareo fa efa akaiky mbio eo am-baravarana izy. Le hoe efa akaiky mbio eo am-baravarana izy tenenin' Jesosy Kristy io dia ny fiavian'i Jesosy Kristy zany. Efa niteneniko teo fa ny fanoharana ny amin'ny aviavy dia Israely no lazaina amin'izany. Ny fiverenan'ny Israely ho firenena ty ambaran'i Jesosy Kristy eto amin'ny ty Matteo 4:2-5:30 ty, dia hoy izy eo amin'ny 4:30 hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Tamin'ny 14 May 1779 no niverina tanteraka ho firenena Israely, niverina ny fiandrianan'ny firenena Israely a, nanomboka natsoina hoe Israely indray iny faritra iny a. Dia isika izao ny taranaka ambaran'i Jesosy Kristy eto hoe tsy ho lany izao taranaka izao izy, izay taranaka mahita ny fiverenan'ny Israely ho firenena zany no ambaran'i Jesosy eto amin'ity Matteo 4:2-5:30 ty. Tsika ny taranaka, tsika ny génération mahita ny fiverenan'ny Israely ho firenena indray a, dia isika izao ilay taranaka tenenin' Jesosy Kristy, ilay génération tenenin' Jesosy Kristy hoe tsy ho lany a, izao taranaka izao mandra-piveriny Jesosy Kristy indray. Tsy adikevitra fa isika izao a dia tena aty amin'ny famaranana ny andro farany, ary isika izao dia taranaka ahita ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray. Satria Jesosy Kristy mihitsiny a no milaza an'izany. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tsy mandaingy sady tsy mahay mandaingy. Ny faminaniana rehetra
plazain'ny mpaminany ny tanteraka avokoa ary tena tanteraka amin'ny atsipriany araky ny izay namplazany azy. Raha tanteraka ny faminaniana rehetra tany aloha tany, tsy maintsy tanteraka ny faminaniana rehetra izay mbola andrasantsika zany ny amin'ny andro farany. Anisan'ny faminaniana anankiray mbola andrasantsika koa amin'ny andro farany dia izay voalaza ao amin'ny Ezekiela 7:20. Io faminaniana voalaza ao amin'ny Ezekiela 7:20 dia milaza ny adiny Goga sy Magoga, izay ny anaran'ilay ady zany andeha hanafika any Israely zany, misy firenena andeha hanafika any Israely izay ho tarihan'ny Rosianina. Tena eo ambaravarany zavatra zany tsika, efa tao anatiny efa ataontsika hoe 10 taona mahery kely teo eo no efa nanomboka niketriketrika ny amin'izany ady zany ny firenena Rosianina sy ireo firenena izay voalaza ao anatin'ity bokin'ny Ezekiela 7:20 ity, miketriketrika sy mikaondoha ny amin'izay hanafiana any Israely. Dia ho avy io ady io ady ho tampoka ho an'ny Israely io fantatry Israely tsara ny fisian'io faminaniana io, ary fantatry Israely fa efa rehefa miseho io dia efa akaiky ho avy le Mesia. Mesia izay andrasan'ny Israely moa mazava ho azy fa ny antikristy, satria zareo tsy mino an'i Jesosy Kristy, fa rehefa ao ampovoan'le 7 taona nresantsika tamin'ny fizarana teo aloha iny ao ampovoany ao ry zareo vao ahiratra ny masony ahita hoe kay tsy ity antikristy ity le Mesia andrasantsika fa Mesia tsy izy ity. Dia voalazan'ny Zakaria mpaminany fa ho avy rehefa migadona eo Jerosalema ny tongotry Jesosy dia anaiky ny jiosy, amin-dranomasony anaiken'ny jiosy hoe tena ity le nomboantsika teo amin'ny fijaliana ity kay le Mesia ity. Zay le fahatanteran'le fifohazam-panahiny lazaintsika tery ambony teo dia ty adiny Goga sy Magoga ity zany rehefa mitranga, anisan'ny faminaniana sy famantarana lehibe ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, mahakaiky tena eo ambaravarana ny fiavian'i Jesosy Kristy ny fahatanteran'ny Goga sy Magoga, ady izay ho tarihan'ny Rosianina sy ny firenena vitsivitsy maromaro hanafika any Israely tampoka na dia fantatry Israely raha fa isy zany fanafiany zany, fa ho tampoka amin'ny Israely foana ny tena hanafian'izy ireo any Israely ary ho ady fohy dia fohy, satria ho potika Israely raha ohatra ka avelan'Andriamanitra hoe ho lava be le fotoana, fa Andriamanitra mihitsy no hidiny ary ho fantatry izao tontolo izao fa tsy noho ny herin'ny Israely na dia malaza ary Israely hoe anisan'ny firenena matanjaka ara-maramila, tsy noho ny herin'ny maramila ny Israely no nahazahoan'ny Israely fandresena, fa tena ho hitan'izao tontolo izao miharihary fa Andriamanitra no ny tanan'Andriamanitra no nampandresy azy. Zay fisian'izay ady izay hiteraka ny fahatanterahany faminaniana ambony izay mbola andrasantsika ny amin'ny andro farany. Dia miverina ary amin'ilay Daniela 2 teo tsika, ilay tsangan'olona ery ambany ery misy ratsan-tongotra 10 vita amin'ny tanimanga sy ny vy. Iny rehefa ao aorianan'ity Ezekiela 7:20 ity zany dia isy firenena 10 hitsangana, zay hivoaka vao amin'ireo firenena 10 mitsangana ireo ny antikristy, satria hisy olana lehibe ety ambonin'ny tany amin'ny resaka ara-politika, indrindrandrindra hoe ho vaka ny sain'ny firenena rehetra mahita hoe efa tokony potika ity Israely ity raha reny tanjaky reny hitantsika ny tanjaky ny firenena Rosianina, maramila Rosianina zany, nefa dia resy izy ireo dia noho izay dia hitambatra reto firenena 10 reto hikaondoha hoe inona ny tokony atao, dia hivoaka vao amin'izy ireo hivoaka vao amin'ny fitambaran'io ilay antikristy io. Hitantsika mbola hiverenantsika izay rehefa mijery ny bokin'ny Apokalipsy tsika ho aorianao. Dia ho ajanontsika hatreto aloha ity fizaran'ity dia mirary soa sy fiadanana ho anao zany rehetrarehetra zany raha zaraina aminao, tsy sanatria akory ampitahotra fa tena raha ao amin'i Jesosy tsika dia tena vao maika ary zany hanentanentana ny fontsika hoe efa akaiky ny famonjenantsika, dia tena tokony tena vao maika ary tsika hiandrandra ny lohantsika any amin'ny lanitra, hiandrandra ny tompo sy mpamonjintsika. Dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo aminao amin'ny manaraka indray are.